Alleloia, alleloia. Dia mbola faly miarabanareo moa zany aodilavy aty Marsay a. Hijoroako eto moa zany dia hijoro vavolombela ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny famonjena nataony Jesosy Kristy tamiko zany. Tamin'ny tsy fahalalana. Ny henako tamin'ny fanomponan'Andriamanikafa zany a no hijoroako vavolombelona. Satria betsaka tokoa amin'izao fotoana izao a tsy mahalala ny Andriamanitra izay tompony. Fa za dia tena nanompo Andriamanikafa amin'ny mahasilamo moa zany. Nanomboka tamin'ny 1998 no lasa nivadika an'izay fivavahana silamo izay. Fa raha ny tena hoe ala-base ny ara-panahana mianakavy zany a dia katolika. Dia tena hoe katolika izay mianakavy. Fa za manokana moa zany a rehefa nahazo azy mahafantatra hoe ny tsara sy ny ratsy tena hoe nitady nikatsaka n'Andriamanitra, nikatsaka dia nitety ny fiangonana izay rehetrarehetra nandalovako sary koa Madagasikara moa dia na manahoana na misy ny fiangonana Madagasikara fa raha ny toetrantsika malagasy tsy azo iainana mihitsy ao Madagasikara. Ary izay nanosika anahy tena hoe nandeha nanjary silamo satria matahotra foana, fangovitana, tebotebo foana ny iainana ao Madagasikara. Za moa raha ny asako tena asako moa zany famelomantena dia exportatrice no tena asako zany le vezivezy manerana an'izao tontolo izao zany hoe azo lazaina izao tontolo satria tsy ao Madagasikara ihany tany ampandehanana tany nalasana silamo zany. Satria hitako hoe amin'ny toerana izay nandehanako tany silamo mivavaka mandra-pariva ny andro. Ary le toerana nandehanako koa dia tena tsisy mpangalatra. Zay rehefa mivarotra na amin'ny maraina na amin'ny atoandro dia apetraka ny entana mivavaka foana reo toute la journée na avokasikara le vavaka. Satria za zany mikatsaka n'Andriamanitra hialako an'le fatahorana Madagasikara ny mpangalatra mpamono olona dia farina zany tena babo zany hoe tsara be ny aty zany a tena misy Andriamanitra tena izy aty zany dia farina zany lasa silamo a. Ary tena nieritreritra mihitsy hoe tsy petraka any Madagasikara na ny vady aman-janako hoe ifindra mihitsy fa tsy miala any Madagasikara mpamono olona ve mpamakitrano any Madagasikara. Dia izay nahatonga anazy any silamo. Ary tena ny mamy mihitsy moa zany hoe za moa tsy mahafantatra rehefa hitan'zareo satria ny havany zoko koa zany rehitapo amiko nanambady silamo izy dia ny havan'zareo no nipetrahako dia miaina tao anatin'zareo koa moa zany dia farany nentin'zareo hitan'zao zany hoe mivavaka dia nentin'zareo tany amin'ny mamy dia tao na tia teneno tia rehefa hifindranao dia nifindra tokoa moa zany araka ny lalanan'zareo silamo. Dia tena nanompo satria tsy nahalala mihitsy zany fa zao tena ity le Andriamanitra. Tena zany natao hoe tena hoe nandevoziny io fivavahana io zany. Zany tena miantra manaina ozy izy ny fitenenana 5 fois par jour ny vavaka tao dia vitako. Dia ny amo ataoko tsy anjery satria nareo zareo reo manao tsy anjery koa hoe raha anao manontany hainao ve ny dikany io amin'ny teninareo tsy haindreo ataondreo tsy anjery le takan'izany koa dia nataoko tsy anjery dia vitako. Fa tena misy lalàna anao rehefa tsy vitanao 5 fois par jour io ohatra 3 ihany ny vitanao rapide io dia angonao le 2 apinao le rapide lasa 7 zany nataonao tena vitako gaga dao sajamy zany sady misoary miboaly tena reny ninjamo ny tenenana azy raha fa ninja zany dia misoarina aby ny loha zany. Fa rehefa tonga taty a France na dia musulman tsy nisarony loha tsony satria miasa moa aty dia tena za musulman fa misarona loha tsotra rehefa tonga taty a la France. Fa tena niaina fa ny tena nahatonga zany efa narary mafy amin'izay 20 taona mahery 10 taona latsaka ary retina tena hoe fahafatesana mihitsy fahafatesana dia beky anankiroa mihitsy no entiko amin'izany. Tena zany natao hoe tena hoe ho faty na ny fianakavianako any Madagasikara moa zany na ny zanako dia efa nataoko hoe efa nafaparako ny fianakaviako hoe ireo zanako ireo mba tena hoe io mba tena hoe nareo hikarakara anazy fa za ohatr'izao nefa le vavaka ataoko dia sanandro tsy misy alako bary. Io ny tena tompisan, io le Andriamanitra, io le nanao lanitra sy ny tany, io le tena zany moa nahafantarana ny alahy zany tompisan izy dia momba de profety le hoe io zany ivavahana tao hoe karazana mesi tsy fahalalana daholo zany. Fa rehefa narary mafy tonga ny fianakaviana malagasy kristiana mitaonana tsy manaiky mihitsy mitaona tsy manaika dia zareo moa tsy kifa an'izao manko ny zavatra izy hijoroako vavolombelona amin'izao fotoana zao fantako fa Andriamanitra mihitsy no niasa tamiko amin'ny vavaka ataon'ireo fianakaviana kristiana malagasy reo satria za tsy miterena mihitsy fa nisy raha vavy koa no ny raha n'Andriamanitra nataony fitaovana nentiny ny vavaka tany. Dia tamin'ny alalan'io raha vavaka koa nahatonga na tapa-kevitra andeha hamonjy eglizy
amin'izay mbola ohatrany karazanao voafitaka ihany satria mandeha ihany ianao dia ataovy ihany fivavahanao musulman dia tonga tany amin'ny église dia nivavaka ohatra musulman rehetrarehetra atao dia tsy nisy nankahala anahy tamin'izay fotoana izay fa na le raha vako nge tsy nalala fa le teny tsy fantatra ny heveriny hoe tenina silamo zay nahatonga anazy satria hitantsika fa Andriamanitra tsy zavatra tsy hainy atao anaovany tady mahazaka amin'jeny ny zanany zany dia tena famonjena ho anahy le izy dia rehefa avy teo zany rehefa hitan'ny paster moa zany ngamba tsy fantatra paster koa tsy dia malala hoe za silamo mivavaka amin'zareo fa mety tazany hoe ty olona ty ngamba tsy haiko fa asan'Andriamanitra daholo dia nanatona hoe atao badisa zany zay raha mama moa zany no ray aman-dreny kara-panahy raha mama Blandine Marcel dia io zany miaraka amiko foana zany izy io dia fa nanatina paster za nandalo satria za tsy mahalala an'izay za koa ny tsy mba nangetaheta andeha andrain'i Jesosy zany fa hitako mihitsy Jesosy no nitady anahy matoa tonga tamin'io ary tonga amin'izao fotoana ianako zao dia fariny amin'izay moa zany dia tsy fantako zay nahazo anahy dia amin'ny alina iny dia nieritreritra hoe badisa dia fariny nanatin'ny paster anao dia natao badisa fa zao ijoroko vavolo dia voninahitra moa n'Andriamanitra rery ihany dia raiko izy fa zao mahagaga Andriamanitra mahagaga Jesosy Kristy satria ampiariny amintsika mihitsy ampisehony antsika mihitsy ny voninahiny ho an'izay rehetra misalasala ny tena tadiavin'Andriamanitra satria ao anatin'ny fahotana nge amin'izany satria ohatrany karazany tsy tia lalan'i Jesosy nefa izy dia tia lalana mihitsy dia tena rehefa nanao badisa za olona marary mafy na dia mbola tao anaty fiangonana tena mikotringa tena kilemaina tena hoe tsy mahazo aina fa rehefa tamin'ny fotoana io tamin'ny 2015 14 natao badisa tsy mahatonandra manala tamin'ny lavaka be tongotra io seka tapahana seka atao grefy seka atao an'izao seka atao an'izao natao badisa natao anatin'ny rano aloha tsy fantako izy nisy caméra tao tsy fantako nanahoana fijanganako avy tao fa dia nitsangana soma tsara avy tao tsy nahentsy ny fanaintainana fangiry fri amin'io tongotra io dia zao izy moa somary vilana zay ihany mampatonga na tsy mahay mamindra tsara mahitsy tsara fa raha ny fanasitranina dia teo ny eo ihany na ny ho n'Andriamanitra ny voninahiny na le fomba ny alako tao na ny fomba nanaovana badisa na ny fomba andraisako an'i Jesosy sarotra daholo sakasakana ny devil santana fa ny asa Andriamanitra tiany loatra zany ny joroko vavolombelona dia zao ho atsika zany ntsika zay manompo Andriamanitra kafa dia tena hoe amin'izao fijoroana vavolombelona ataoko zao akasika atsika tsiray avy zao raha mieno anao na silamo ianao na ino ianao za dia tao anatin'izany tena nanompo tena mandohalika andao manala tsy matory andao manala handeha hanefa indray raha vao tsy ampy ny 5 fois par jour ny fivavahana ataoko dia efa mitombo anatin'ny kaheko misy 10 tavela aiza navitako an'izany fa tsy maintsy vitaiko reraka ny amin'izany tsisy valimbavaka tsisy fifandraisako amin'Andriamanitra koa fa Jesosy Kristy tompo ilay mpamonjy ny voavonjy sady sitrana ny aretiko voavonjy ny fanako amin'izao fotoana zao dia lasa zanak'Andriamanitra hoy sy ten'Andriamanitra fa zay nandray azy hoy izy dia lasa olom-baovao lasa fiainam-baovao efa lasa ny fiainana taloha ny zavatra taloha zany efa tena lasa daholo ka ny joroko vavolombelona zany amin'izao fotoana zao atsika tsiray avy zay mbola voafatopatitra n'Andriamanitra kafa dia tsisy afa Jesosy reny ten'Andriamanitra koa dia milaza fa raha ny zanako no hahafaka anareo dia afaka tokoa ianareo raha mino tsika mifotsika manontolo raha tena mikatsaka n'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra koa dia mazava hoe ozy izy hoe katsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina dia anampy anareo zany rehetra zany joroko vavolombelona zay miheno zao fijoroana vavolombelona zao dia tena hoe mba hampieritretra antsika tsiray avy mba tsy ilona ao anatin'izany Andriamanitra tsy fantatra zany Andriamanitra tsy manampy Andriamanitra tsy mba miteny Andriamanitra tsy afaka eo dia fifandraisana mihitsy tsisy zany fikasihany aminao dia mampieritreritra ihany za aloha tsy naneritreritra fa zao vao nieritreritra an'izany satria araka ilay voaziko tsy za mihitsy nitady an'i Jesosy no nitady anahy ary zay misaorako anazy fa Andriamanitra tia antsika ary zay nge matoa Jesosy tonga tetỳ ambony tany izy mihitsy nitady antsika nahatonga anazy tonga tetỳ ambony tany ity ny tena hoe nakaendrik'olombelona teo amin'ny azo fijalia izy no nitady antsika hamonjy antsika satria tsika mpanota tsy olo marina antsika zay mahatonga antsika lasa gejainy devily santana satria ny devily santana koa dia manao zay hevitra mihitsy ahatonga antsika zany tsy hitodika amin'ny sakasakana mihitsy azony zany fiainana mandrakizay dia metsika n'Andriamanitra rery ihany moa ny voninahitra laza haja amin'ny anarana raisy zany ka ary fanahy masina amen dia misaotra antsika tsiray avy nieny tamin'izay fijoroako vavolombelona zay tamin'ny silamo dia lasa olom-baovao amin'izao fotoana zao nandrain'i Jesosy Kristy tompo hamonjy ny fiainako mandrakizay alleluia amen.